mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falmirabantsika ravako malala tratra ity talata fahasiviny volana aprily ity. Ny mofinaina voalahatra antsika dia ny salamo fa 720. Salamo natao an'i David izy ity, andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahaenina. Salamo 720 andiny voalohany ka hatramin'ny fahaenina amin'ny anaran'i Jesosy. Jehovah no fahazavako sy famonjena, iza no atahorako. Jehovah no fiarovana mafy ho an'ny aiko, iza no angovitako. Raha manatona ihinana ny nofoko ny ratsy fanahy izay fahavaloko sy rafilahiko, dia izy ihany no tafitohina kalavo. Na dia misy antokony mitoby ady amiko aza, tsy atahotra ny foko. Na dia misy ady miatra amiko aza, dia atoky ihany aho. Zavatra iray aloha no nangatahako tamin'i Jehovah, izany no tadiaviko, dia nitoetra ao an-tranon'i Jehovah amin'ny andro rehetra iainako, mba ho faly mijery ny fahasoavan'i Jehovah sy mandinika ny tempoliny. Fa anafinahy eo an-trano fialofany amin'ny andro fahoriana izy, ampihery ahy amin'ny fierena ao andaina izy, hanandratra ahy ho eny ambonin'ny vatolampy izy, koa dia hisandratra ambonin'ny fahavaloko manodidina ahy. Ny lohako ka anatitra fanatitra iobina ao andainy aho, hira sy ankalazan'i Jehovah. Ray masino manamasinana ny fahamarinana tenao ny fahamarinana. Amen. Andiny fahaefatra. Zavatra iray aloha no angatahiko amin'i Jehovah, izany no tadiaviko, dia ny hitoetra ao an-tranon'i Jehovah amin'ny andro rehetra iainako. Zava-dehibe amin'ny Davida ny teny hoe mitoetra ao an-tranon'Andriamanitra. Tsy amin'ity salamo 720 ity ihany fa amin'ny salamo 420 andininy fahavalo. Jehovah tiako ny trano itoeranao, dia ny fonena ny voninahitrao. Salamo 320 koa moa dia mbola amafisin'ny Davida ihany koa ny hoe dia hitoetra ao an-tranon'i Jehovah andro lava. Zava-dehibe amin'ny Davida mihitsy ny hoe tranon'Andriamanitra. Hitantsika koa ny hoe iza no hitoetra ao amin'ny tabernakelinao Jehovah. Zava-dehibe amin'ny salamo antony mihitsy ny tranon'Andriamanitra, ny tempolin'Andriamanitra. Ary eto Davida dia miteny manao hoe zavatra iray no angatahako. Tsy hoe zavatra be dehibe, fa zavatra iray lony angatahako aminao dia izao: ny mitoetra ao an-tranon'Andriamanitra, ny mitoetra ao an-tranon'i Jehovah amin'ny andro rehetra iainako. Manana lapy Davida, mpanan-kareny Davida, nanana trano tsara tarehy Davida, teo amin'ny tapon'ny voninahitra Davida. Fa izao ny faniriany dia izao, ny fangatahany tokana dia izao ny hoe mitoetra ao an-tranon'i Jehovah andro lava. Riavako asa ianao raha mahatsiaro hoe tahaka an'i Davida, hoe zava-dehibe ny mitoetra ao an-tranon'Andriamanitra, zava-dehibe ny mitoetra ao an-tranon'i Jehovah. Satria hoy Davida eto manao hoe mitondra fahasoavana ho aho, mahatsapa fahasoavana rehefa ao an-tranon'Andriamanitra. Mampieritreritra be indray ny mahita kristianina na mahita mpino izay tsy manaja ny tranon'Andriamanitra. Hafahafa be zany. Raha toa ka jerena amin'ny teolojian'i Davida dia hafahafa be zany hoe kristianina tsy manaja ny tranon'Andriamanitra. Ny tranon'Andriamanitra dia toerana mahatamana ao Davida. Ao anatin'ny tranon'Andriamanitra no taraina amin'Andriamanitra. Ao anatin'ny tranon'Andriamanitra no iriko toerana mandrakizay. Ao anatin'ny tranon'Andriamanitra no iriko henon'Andriamanitra isandratako eo anoloan'ny fahavaloko. Ao an-tranon'Andriamanitra no ankalazako an'Andriamanitra. Zava-dehibe amin'ny Davida mihitsy ilay tranon'Andriamanitra amin'ity salamo 720 ity. Avako hotsika manao hoe mampieritreritra raha ohatra ka ny kristianina indraindray ny manamaivana ny tranon'Andriamanitra. Raha toa ka jerentsika anao tompo maso kely varavety isika ny amin'ny hoe ny kristianina sy ny tranon'Andriamanitra, jerena amin'ny fivoaran'ny toetrandro sy ny fivoaran'ny teolojia. Marina fa tsy mitovy ny toerany, ny anjara toeran'ny tranon'Andriamanitra amin'ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao mazava ho azy. Tsy mitovy. Satria ny testamenta vaovao dia efa rava ny tempoly, ary ny testamenta vaovao dia nanamafy ilay tenin'i Jesosy hoe
raha vao ity tempoly ity fa atsangako anatin'ny atelona zany hoe amin'ny testamenta vaovao dia ny tena tempolin'Andriamanitra dia ny mpino, ny fiangonana, ary itsika olombelona aza ny tena tempolin'Andriamanitra amin'ny testamenta vaovao. No zany dia tsy tena mitovy ny atao hoe tempoly sy ny trano fiangonana amin'ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao mazava ho azy. Ao amin'ny testamenta taloha dia ny tranon'Andriamanitra de tena toy ny toerany voninahitr'Andriamanitra, fa tsy hoe mandrava an'izay akory ny testamenta vaovao tsy sanatry mihitsy, fa raha ohatra ka manazava ny testamenta vaovao ny hoe ny tenin'i Jesosy manao hoe anorina tempoly vaovao de zao tsy hoe akory foana ny foana ny tranon'Andriamanitra, tsy zay, fa te hanome toerana kosa izy ny fon'ny mpino, te hanome toerana izy mahazava-dehibe ny vatan'ny olombelona ho tempolin'Andriamanitra mba hanajan'ny olona ny vatana, ary te hanaisotra ny fanimpon-tsampy ao anatin'ny olona Jesosy mba tsy hivavaka amin'ny vato na hivavaka amin'ny zavatra natao tanana, fa tsy milaza mihitsy zany hoe tsinona akory ny tranon'Andriamanitra. Amin'ny katolika dia ny avatsika katolika zany dia tena mbola mipetraka na izany na zany ara ny tranon'Andriamanitra, satria ny fiangonana dia tena maneho mihitsy hoe tena fitoeran'Andriamanitra, satria ao anatin'ny fiangonana katolika de misy le atao hoe tabernakla, lay tabernakla zay itoeran'ny ny hostie efa avy nohamasinina rehefa misy zany lay eukaristia iny, de misy ny tabernakla zay misy zay toy ny hoe mitahiry lay tenany Kristy. No zany dia ny trano fiangonana amin'ny katolika romana dia tena maneho ny présence réelle, zany hoe tena maneho mihitsy ny fanatrehan'Andriamanitra na ny fisian'Andriamanitra mihitsy eto am'izao tontolo zao ny vatatrano. Amin'ny katolika zany ny vatatrano dia tena toy ny mitahiry mihitsy maneho ny fanatrehan'Andriamanitra eto am'izao tontolo zao. No zany dia sabidy amin'ny avana katolika ny tranon'Andriamanitra, zay mahatonga azy hoe miezaka be mikolo mikarakara ny tranon'Andriamanitra, tsy tahaka ny protestanta. Protestanta moa amin'ny lafiny hoe ny protestanta dia satria tsinona ny protestanta, ny réforme zany na luthériano na réformé dia tsy de tena manome toerana loatra ny antsoina hoe sacré izy, hoe zavatra masina manokana, tsy de tena zay loatra amin'ny protestanta. Protestanta zany dia somarana fomba fisaina misokatra kokoa ve ka dia tsy de tena nanavaka loatra ny fahasamihafan'ny hoe sacré sy profane, zany hoe ny masina sy tsy masina amin'ny ao anatin'ny fivavahana. Tsy de tena ny protestanta tsy de tena nanome toerana hoe tsy nanome toerana loatra manao hoe ty masina manokana, tsy de zay loatra amin'ny protestanta. Sangy na izany na zany ara dia misy zavatra tsy maintsy marihana rehefa miteny hoe ny tranon'Andriamanitra amin'ny protestanta. Voalohany de zao amintsika protestanta dia ny tranon'Andriamanitra de manana ataontsika hoe fonction symbolique, zany hoe io tranon'Andriamanitra io zany dia marina fa tsy hoe toetra ao tahaka n'lay hita vatanao Andriamanitra, fa manana fonction symbolique izy, zany hoe lay tranon'Andriamanitra zany de maneho ny fisian'Andriamanitra. Lay tranon'Andriamanitra de maneho ny fisian'lay communauté na lay fiangonana ao am'lay tanàna anankiray. Lay tranon'Andriamanitra de maneho ny fahamasinan'Andriamanitra. Ny tranon'Andriamanitra. Ny tranon'Andriamanitra de maneho ny fahatsaràn'Andriamanitra. Ny tranon'Andriamanitra de maneho lay théologie protestanta, ny fiadanana. Ny tranon'Andriamanitra de maneho ny fanahy ny filazantsara. Zany hoe raha ohatra ka miditra ao tranon'Andriamanitra ianao de tokony hatsiary hoe ny sotoavina voizina atao anatin'ny tranon'Andriamanitra ity, satria misy communauté, zany hoe misy olona miara-mibavaka ao, de mivohy ny sotoaviny filazantsara lay tranon'Andriamanitra. No zany dia raha vao mijery lay tranon'Andriamanitra ianao dia ny tokony ho tsaroana de zao ny filazantsara, ny tokony ho tsaroana de zao Jesosy Kristy tompo. Raha vao nahoana dia ny tranon'Andriamanitra rehetra na ny trano fiangonana dia misy baiboly mivelatra eo.
zay manambara fa ny fiainana ao anatin'io tranon'Andriamanitra io, ny fifampitezana ao anatin'io tranon'Andriamanitra io, ny antom-pisiana ao anatin'io trano fiangonana de zao miainga ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra no torianao, ny tenin'Andriamanitra no azavainao, ny tenin'Andriamanitra no arahanao. Zay ny dikany hoe baiboly mivelatra, tsisy boky hafa mihitsy mivelatra eo amin'ny pilipitra an'Andriamanitra io na eo amin'ny altara io, tsy misy boky hafa mivelatra mihitsy eo afa-tsy tokana ihany de ny baiboly. Zay maneho zany ary mivelatra izy dia izay maneho ny hoe ny fototra sy ny antom-pisiny ary ny zavatra atao ao anatin'ny fiangonana io le zao mitory fitoriana ny tenin'Andriamanitra ary ny iainanao de zao ny fahamasinana arak'izay lazay ny baiboly mivelatra io. No zany dia manana zany andraikitra lehibe zany ny tranon'Andriamanitra. Manana andraikitra zany ny tranon'Andriamanitra mampatsiaro antsika izany hoe fanahy ny filazantsara, mampatsiaro antsika zany fanahy ny fahatserovana ny fahamasinan'Andriamanitra ary vao miditra ny trano fiangonana de misy azo fijaliana mandrakariva eo. Ngamba tsy mila zavaina amin'ny kristianina rehetra fa saika indrindra de mahatsiaro ny dikan'ny azo fijaliana. Mahafantatra ny dikan'ny azo fijaliana fa ny dikan'izany dia fihavanana ny dikan'ny azo fijaliana, fampihavanana ny dikan'ny azo fijaliana, ravan'ny azo fijaliana ny hevitry ny fisarahana, ravan'ny azo fijaliana ny fahasamihafana, ny fahasamihafana manjary mampanankarena ny dikan'ny azo fijaliana. Tsy ilay fahasamihafana mampisaraka fa fahasamihafana tonga mampiombona. Ny dikan'ny azo fijaliana dia Andriamanitra nidina nampihavana ny olona, Andriamanitra nidina nampihavana ny olona tamin'Andriamanitra. Ny dikan'ny azo fijaliana dia ny tany sy ny lanitra miona eo amin'ny azo fijalian'i Kristy. Zany rehetrany tokony ho tsaroan'ny olona rehefa miditra ho tranon'Andriamanitra izy. Miditra ho tranon'Andriamanitra ny olona tsy ny abetsaky ny fahotany ny tokony tsaroana fa ny abetsaky ny fahasoavana natolotr'Andriamanitra atao amin'ny azo fijaliana. Indray rehefa miditra ho trano fiangonana ny olona dia indraindray ny abetsaky ny fahotana ny tsaroana, tsy edikevitra aloha, tsy edikevitra mihitsy fa rehefa miditra ho am-piangonana ianao de mahatsiaro ny mahampanotra anao. Fa izao tokony hatsiaro anao fa ao anatin'io fiangonana io koa dia misy azo fijalian'i Kristy izay ahatserovanao ny famelan-keloka nataon'i Jesosy. Raha ohatra ka mijanona ao amin'ny fahatserovana ny fahotana fotsiny dia tsisy fahasoavana. Fa amin'ny fotoana idirana ho tranon'Andriamanitra de mahatsiaro anao olona voavela heloka. Ary tsy hainao rery fa mahatsiaro hoe izahay rery de olona nandray famelan-keloka. No zany dia sarobidy amintsika protestanta ny tranon'Andriamanitra. Manana zany atsika hoe ataontsika hoe fonction izay adidy izay manana andraikitra mampiombona, andraikitra mampatsiaro antsika ny fitiavan'Andriamanitra, ny famelan-keloka Andriamanitra. De sarobidy amintsika zany ny tranon'Andriamanitra. De hafahafa be raha ohatra ka tonga ao tranon'Andriamanitra ianao nefany tsy mahatsiaro fedanana. Hafahafa be raha tonga ao tranon'Andriamanitra ianao nefany mbola mitondra lolobo, mitondra korontana. Hafahafa be raha anatin'ny tranon'Andriamanitra ianao nefany tsy mahasongona ilay maha olombelona. Ary fa ao an-tranon'Andriamanitra ianao de mahatsiaro hoe eo Andriamanitra. Eo Andriamanitra fa tsy amin'ny lafiny hoe présence réelle tahakan'izay mety ho hitantsika amin'ny fiangonana rahavavy hafa. Io moa tsy hoe ny olana tsy hoe niazy marina sany antsika diso na mifamadika amin'izay loatra fa io finoana. Ka rehefa miditra ao n'Andriamanitra ianao tranon'Andriamanitra dia minofa eo Andriamanitra. Ao izy, ahoana moa izy ny tsy eo, mazava ny tenin'i Jesosy. Na aiza iangonana roa telo aminao araka de eo afovoany zany dia eo afovoany Jesosy. Eo afovoany amin'ilay tranon'Andriamanitra, amin'ilay tranona, amin'ilay trano fiangonana. No zany dia tokony manaja ny tranon'Andriamanitra isika. Fa ny faharoa zay mahatonga ny Davida teny manao hoe za de nitoetra ao an-tranon'Andriamanitra de zao koa. Ny tranon'Andriamanitra dia tsy hoe manana fonction ataontsika koa hoe maneho ny fanatrehan'Andriamanitra, ny fisian'Andriamanitra. Fa ny tranon'Andriamanitra koa de mampatsiaro antsika, manana fonction ataontsika koa hoe social izy. Zany hoe io tranon'Andriamanitra io dia manjary mampisy fiombonana sy fifankatiavana. Io tranon'Andriamanitra io dia manana adidy, manandraikitra eo anivon'ny fiarahamonina ka mahatonga hoe fianakaviana iray eo anatin'ilay fiangonana. Zay mahatonga ny Davida nge hoe sambatra rehefa atao tranon'Andriamanitra. Tsy manana fahavala rehefa atao tranon'Andriamanitra satria lay tranon'Andriamanitra, lay fiangonana zany
le trano fiangonana de manana zay fonction zay zay andraikitra izay mampiombona izay tsy lay trano ny mampiombona fa lay Jesosy Kristy tompo maty teo amin'ny azy fijaliana zay ny mampiombona saingy eo amin'ny voan'ilay trano eo amin'ilay tranon'Andriamanitra lay azy fijaliana dia rehefa miditra eo am-piangonana ao zany de mahatsiaro hoe fianakaviam-be ray zahay tsy manana olona miady amiko ato amin'ity trano fiangonana ity tsy manana adversaire tsy misy adversaire anao anatin'ny trano fiangonana tsisy an'izany amin'ny fotoana ahatserovanao hoe manana adversaire anao anatin'ny fiangonana anatin'ny trano fiangonana de zao tsy manan'lay tsy nandray le famelan-keloka na niaina le famelan-keloka zany lay fiangonana tsy manana adversaire tsika matoa izy mahatsiaro hoe manana adversaire zao ny divoly zany misisika ao satria ny dikany teny hoe divoly dia mpampiady na adversaire zay ny dikany voalohany ny fomba fiady ny divoly voalohany de zao mampatsiaro mandetika ao an-tsain'ny olona hoe adversaire anao daholo olona mijery anao reo zay ny asan'ny divoly zay ny dikany teny hoe mampisaraka na diabolosy io na satany mitovy ihany fa nakaiky ny heviny mpampisaraka mpampiady mpampifanandrina mpampifaninana zany ny hevitry mifankateny hoe divoly no zany dia raha ohatra ny olona ka miditra ao tranon'Andriamanitra ka mahatsiaro hoe adversairako na mpifanandrina amiko le tolana de zao manomboka tokony miheviteny izy fa misisika eo zany le ratsy raha tsy efa tafiditra sady le ratsy ka manjary mampatsiaro ny kristiana manao iny angaty ianao adversaire reny mpifanandriny reny mpifaninany reny ohatsika manao hoe manana fonction sociale manana adidy zany ny trano fiangonana mahavatantrano azy tsy zay ihany fa le communauté ao anatiny mivatan-trano ngamo misy niny vatan-trano nge fitaovany azo ravana azo amboarina azo tsaraina fa le fotikeviny lay sotoavina vozan'le vatan-trano de ny hoe manana andraikitra eo anivon'ny fiarahamonina io atray matoka ny fiarahamonina tsy mety manaiky mihitsy hoe ao anatina trano fiangonana de misy korontana na ao anatina trano fiangonana de misy ady na anatina trano fiangonana de misy fialonana tsy manaiky an'izay ny fiarahamonina tsy ekeny ny fiarahamonina tsotra fotsiny zao zany satria fantany a fa mifanohitra amin'ny sotoavina na lay valeur na nanganana ilay fiangonana azadonona fa ny vatan-trano fiangonana de maneho ny fisin'lay fiangonana ary amin'ny ara-dalàna dia manana fandaminana manana fitsipika ny fiangonana izay apetraka ny anivon'ny fiarahamonina ka iny fitsipika iny dia milaza ny sotoavina vozan'lay fiangonana zay matoka ny fiarahamonina tsy mahazaka hoe fa ahoana kosa ary no ataonareo an'izao ny fiangonana tsy kristianina azy izy hoe tsy zao angeny no antom-pisinareo e satria ny antom-pisinareo dia mampifandray mampiobona fa ohatsika hoe ny trano fiangonana amin'ny lafy amintsika protestante dia tsy zay fonction sociale zay fa mana fonction culturelle izy zany hoe ny trano fiangonana dia zay mahatonga azy hitantsika hoe manana misy architecture misy vita tsara misy loko misy tilikambo zany hoe misy art misy zavatra zay hitsapanao hoe vita tsara vita mahafinaritra ary akoatrany hoe ao anatiny eo zay misy kolotsaina dia ny trano fiangonana koa dia mirakitra zay hoe mivoy zay hoe malagasy ny ao mpivavaka ny ao olona zay tia kolotsaina ny ao tahaka zany no zany dia sarobidy mihitsy amintsika protestante ny trano fiangonana akoatrany hoe ny trano fiangonana de manana fonction économique koa aza tsy manino tsy ny fiangonana fa le vatan-trano mihitsy satria misy vola lanina ao misy fikojakojana atao ao misy fandaniana arabola tsy maintsy atao sy ny sisa rehetra zay mampiodina toe-karena koa io vatan-trano io fiangonana io zay asehon'lay vatan-trano de zao misy manana anjara biriky amin'ny toe-karena io mampatsiaro ny hoe io fiangonana dia misy rakitra ao misy olona miasa ao misy miteraka asy io miteraka fifanakalozana raha-baritro be de be arak'izany no zany dia marina ny tenin'ny Davida eto ny hoe tiako Andriamanitra ny mitoetra ao an-tranonao satria ny tranonao dia manana fonction spirituelle lehibe de lehibe manana zany hoe manja atserovako famelan-keloka atserovako fifaliana atserovana fiadanam-po atserovako manakavana atserovana fiombonana atserovana ny fahamasinana atserovana ny herin'Andriamanitra mahagaga zany refako malala ny taonan'ny kristianina zany Davida eto ity andiny tsy ohatra masiny ity hanandratra ny voninahitr'Andriamanitra hoy ny andininy fahavalo
amin'ny salama fahina amby roapolo zahay nivakitsika teo manao hoe Jehova tiako ny trano itoeranao, tiako ny trano fiangonana satria nazy io lazana azy dia ny fonenany voninahitrao. Mbola mahatsiaro ve isika ao anatin'ny trano fiangonana hoe ao ny voninahitr'Andriamanitra. Tokony ho tsapantsika ny voninahitr'Andriamanitra ao anatin'ny trano fiangonana. Fa ndraindray misy mety ho zavatra ataontsika ndraindray izay mety ho mahatezitra n'Andriamanitra. Aza mietrehitra manao hoe voninahitr'Andriamanitra io dia tsy miala ao amin'ny tranon'Andriamanitra. Raha mamaka tsara tahany ny tempoly tamin'ny andron'ny Ezekela itsika dia hitan'ny Ezekela mpaminany mihitsy ny nelan'ilay voninahitr'Andriamanitra tao amin'ny tempoly ka nifindran'ilay voninahitr'Andriamanitra nanaraka an'ireo vahoaka babo tany Babilôna. Ry havako malala, mitandrina isika fa tsy akasitrahan'Andriamanitra tsy fanajantsika ny tranon'Andriamanitra na ny trano fiangonana. Tsy mivavaka mivata-trano loatra tsika protestantsika na ny katolika koa tsy manao an'izany. Tsy misy olona mivavaka mivata-trano satria mahafantatra ny didin'Andriamanitra tsika hoe tsy azo atao mivavaka amin'ny zavatra hita maso. Fa ny fanajantsika ny tranon'Andriamanitra dia midika fanajantsika n'Andriamanitra. Ny fanajantsika ny tranon'Andriamanitra dia midika ny fanajantsika ny tenantsika sy ny finoantsika. Ary indrindra fanajantsika ny voninahitr'Andriamanitra. Ry havako, ingany amin'izao volana aprily tao eny amin'ny Pasika izao dia anao zava-dehibe ny fikonjana, ny fikarakarana, ny fandalana ny tranon'Andriamanitra isika. Tsy hoe trano hotobo hivavahana tahaka ny sampy akory io, fa trano hajaintsika satria tranon'Andriamanitra. Ny tranontsika rakarakarantsika, lokontsika, diovontsika ka maika fa ny tranon'Andriamanitra zay. Iarahantsika mianakavy mivavaka, iarahantsika manome voninahitra an'Andriamanitra. Dia engany isika anao tahaka ny Davida manao hoe ny toetra ao an-tranon'i Jehovah hitoetra ao an-tranon'i Jehovah amin'ny andro rehetra iainako no zavatra angatahiko aminao Jehovah. Mivavakantsika. Tompo ao misaotra anao noho ny amin'ny saotra masina zahay mampianatra anay hanaja ny tranonao. Ny fanajanay ny tranonao na ny trano fiangonana dia midika fanajanay anao Andriamanitra. Toerana iarahanay mivavaka zany. Toerana anehoanao ny voninahitra zany. Toerana anonona famelan-keloka aminay zany. Fantatray tompo fa ny trano fiangonana dia trano izay ahatserovanay fa na dia maro azy dia iray ihany. Barika amin'ny vazantany efatra. Nefa dia tafangona ho vatanay iray ihany ao aminao dia mampianarana tompo mba hanaja ny tranonao, hikolokolo ny tranonao, ary hanaja izany fahamasinana, ary hanaja ny fahatsoranao Andriamanitra. Atserovanay fa izahay mianakavy anatin'ny tranonao mpiray fiangonana dia toy ny fianakaviam-be iray ihany, mahay mifamela, mahay mifanampy, mahay mifanohana. Ataovy toerana mahatamana tompo ny trano fiangonana izay iangonanay. Ary atao faly zahay isaky ny miditra ao amin'ny tranonao satria mihaona aminao, mihaona amin'ny mpiara-mivavaka aminay izay toy ny ray tampo aminay nomenao anay. Mamelary anay tompo raha toa ka tsy hainay ny mandrafitra sy mamboatra ny tranonao ho toerana mahatamana. Mamelary raha toa ka tsy hainay ny mitantana ny fiangonanao ka mahatonga ny tranonao ho toerana mahatamana. Fa tehirizo zay tompo, ahifandray, ahifamela, ahifanatona mba hahatonga ny tranonao isehon'ny voninahitra ary ho tazan'izao tontolo izao fa ao amin'ny tranonao dia misy fiadanana. Misaotra Jesosy. Amen.